Ilayntsika ny mahalala ny zava-misy tao Korinto mba ahafahantsika mahazo tsara ny zavatra tian'ny bokin'ny Korintianina tantaraina. Dia izay no anomboantsika n'ity fandaharana ity. Ny tantara ahitantsika ny Korinto voalohany dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20, izay dia amin'ny Paoly faharoa zany no nandehanany tany Korinto dia nitoriany tamin'ireo Korintianina ireo ary nanangana ny fiangonana tao Korinto dia nijanona 3 taona sy tapany tao Korinto Paoly. Ny zavatra iray voalohany tsara marihana amin'ny tanànan'ny Korinto dia serana tsambo izy io. Serana tsambo lehibe izay ifamezivezen'ny olona zany vokatr'izay serana tsambo nisy tao Korinto izay. Dia vokatr'izay dia hitantsika voalohany aloha misy karazan'olona be dia be mifamezivezy ao Korinto. Fa faharoa rehefa tonga ny sambo dia ireo tatsambo izay tsy nahita vehivavy zany nandritra ny enim-bola ny herintaona tany ambony sambo tany dia azontsika fa rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray izy dia nitady vehivavy no ataony ao. Satria zany nisy ny tinady avy amin'ireo tatsambo ireo dia mipoitra mazava ho azy ihany koa manarak'izay ihany koa nitolotra. Dia zay natonga ny hoe nisy mpivarotena be dia be tany Korinto ary zay natonga ny Korinto lasa tanàna feno fivarotan-tena ary hatramin'izao ny filazana hoe Korintianize dia ilazana ny zavatra ratsy, toetra ratsy, fanao ratsy ataon'ny olona. Ankoatran'izay rehetrarehetra ihany koa dia ery ambony tapon'ny Korinto ery antsoina hoe Acrocorinthe dia nisy tempoly anankiray, tempolin'Andriamanibavy antsoina hoe Afrodita. Afrodita dia Andriamanibavy ny fahavokarana na antsoina ihany koa hoe déesse de la fertilité. Ny fandehany zany rehefa te havokatra ny zavatra ataonao dia mandeha makany mangataka fitahiana sy manao sorona any amin'io tempolin'ny Afrodita io ianao. Ohatra hoe mamboly ianao ka tianao havokatra ny voly, ohatra hoe manao varotra ka tianao havokatra ny varotra dia manao sorona any amin'ny tempolin'ny Afrodita. Dia arak'izany zany ireo Korintianina jentilisa dia betsaka ny mpakany amin'ny tempolin'ny Afrodita. Ny zavatra misy ao anefany satria Andriamanibavy ilay Andriamanitra dia ny mpisorona rehetra ao amin'ny tempoly ihany koa dia vehivavy daholo. Ny mampiavaka ny tempoly io zany dia izao, ny mpisorona rehetra ao izy tsika teo dia vehivavy daholo ary ireo vehivavy ireo dia tena mpijangajanga aminy zany izay te azo fahavokarana rehetra. Ireo vehivavy ireo ihany koa dia miteny tsy fantatra daholo ireo mpisorona vavy ireo ary sola aloha daholo ireo mpisorona vavy rehetra ireo ary farany dia any amin'ireo mpisorona vavy ireo ny zavatra atao fanatitra zany any no ahafahan'ny olona mihinan-kena tamin'izany. Dia azotsika amin'izay angamba fa zay zany no mitranga rehefa nitsangana ny fiangonana dia nisy olona izay mpakany amin'ny tempolin'ny Afrodita lasa kristianina tonga ao am-piangonana dia lasa nisy olana ny fomba fanaon'izy ireo. Zay no mahatonga ny hoe hitantsika eo amin'ny toko 9 sy toko 7 ohatra ny resaka fijangajangana izay tenenan'ny Paoly hoe zay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Matetika zany ireo vehivavy janga ireo eo ilay mpivarotena fa eo ihany koa zany ireo mpisorona any Afrodita ireo. Ny toko 12 ka hatramin'ny 14 Korintianina ihany koa dia iresahan'ny Paoly amin'ny teny tsy fantatra satria zany ireo Korintianina ireo mieritreritra fa ny olona tena ara-panahy dia le tahaka an'ireo mpisorona vehivavy ireo amin'ny teny tsy fantatra dia miveriny zareo koa hoe izay ny teny tsy fantatra rehetra dia ara-panahy. Fa ambaran'ny Paoly ao amin'io toko 12 ka hatramin'ny 14 hoe fanomezam-pahasoavana ray tahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra ihany ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Ny zava-dehibe indrindra dia izao, nisy tamin'ireo mpisorona vehivavy ireo nandray ny tompo, converti izy tsika dia tonga any am-piangonana izy ireny kanefany tsy mbola maniry ny volony dia mbola sola ihany izy zany tonga ao am-piangonana. Dia hitantsika amin'izay ny olana mitranga vokatra izany. Tonga ao am-piangonana ianao zany dia miditra avy ety aoriana dia mahita olona sola dia ozy izy ianao hoe andeha hipetraka eo akaikin'io rangasola io kanjo vehivavy le teo akaikinao. Olana izay satria tsy fantatra hoe iza ny lehilahy iza ny vehivavy ao am-piangonana. Fa tsy vitan'izay ny tena loza dia izao
lasa ihany koa mitondromolotra zany fa raha vao misy ny vehivavy sola aloha am-piangonana de hoe eny le mpivary tena tary amin'ny tempolin'ny Afrodite. Ka mba hanehoanan'izay fahasamihafany le lasy ny vehivavy zay, ary mba tsy hisiny mitondromolotra ny zavatra tany aloha zay efa voavela eloka zany hoe mpivary tena iny tsy loatra zany a, de izay natonga amin'ny Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany 1:20 miteny amin'ny vehivavy rehetra hoe aleo raha ny vehivavy misaron-doha rehefa ao am-piangonana. Dia ny fisaronan-doha am-piangonana zany de hitantsika fa ao Korinto ihany no nitrango io zavatra io noho izay tontolo manodidin'izay, fa tsy misy miresaka fisaronan-doha mihitsy any amin'ny Galatiana ohatra na Efesiana na Romanina na inona, satria tsy misy an'izay vehivavy sola aloha sorona talohan'ny Afrodite zay any amin'ny toeran-kafa. De arak'izany dia modalité culturelle zany ny fisaronan-doha fa tsy principe biblique akory. De raha hitanareo fa ao amin'ny Korintianina voalohany 9 sy 10 ihany koa de miresaka ny enana terina misampy ny Paoly, izay vokatry le lazaintsika teo hoe any amin'ny tempolin'ny Afrodite ihany zany ny olona ny tena afaka mihinan-kena, fa raha vao tsy hena tany amin'ny tempoly le izy natao sorona de lafo be izy eny an-tsena. Hitantsika amin'izay ary fa manomboka eo amin'ny Korintianina voalohany 9 ka hatrany amin'ny 4:10 zany de vokatry io tempolin'ny Afrodite io daholo zay zavatra nitranga tao amin'ny tempoly daholo natonga an'izany rehetrarehetra zany, ary indrindra no reo sorona vehivavy tao amin'ny tempoly. De tsy hitanao amin'izany hoe mazava dehibe an'le hitasitara ity fandaharana ity de natsoina hoe hitasitara, satria ato no ahitanao ny tantara mitranga rehetra tamin'ny fotoana nanoratana ny Baiboly izay anampy anao be amin'ny famakiana Baiboly.